Tontolo ny finoana ao anatin'ny fankalazana ny iray volan'ny sampany sampana Dorcas ao anivon'ny Efitsika katedraly Analakely amin'izao fotoana izao tontosanay tolakandro io ary ny famelabelarana narahana ady hevitra mikasika ny aretin'ny vanitaolana andeha arahantsika ny andinindininy izay hiarahana amin'ny Lova Manantsoa sy Tsiry Rakotarsan. Mamely ny olona miakatra ny 20 taona ny aretin'ny taolana ary ny vehivavy ny tena betsaka indrindra voan'izany. Nitotosay ny tolakandro tokoa ny famelabelara-kevitra narahina hevitra mikasika ny aretin'ny taolana tetsy amin'ny FJKM katedraly Analakely. Etsika izay niarahana tamin'ny tobim-pahasalamana Tsinjoaina ao anivon'ity fiangonana ity hatrany. La chirurgie efficace est en 90% du cas. Et pour la douleur articulaire n'est pas le magie. C'est donc les chirurgies cousines, si c'est quelque part que le chirurgien, ben les arrêter discret, les chirurgiens, les soucis donc les familles pour le ici, famille Ny fanatanjahantena, ny fihinanana sakafo mitondra otrikaina toy ny calcium sy vitamine ary ny fanaraha-maso sy ny fahasalamana sy ny fitsaboatena any amin'ny dokotera ny fanafody ny aretin'ny taolana. Tafiditra indrindra ao anaty fankalazana ny iray volan'ny sampany Dorcas ao anivon'ny FJKM katedraly Analakely zao etsika zao. Dia izay ihany koa ny mamarana ny fampahalalam-baovao antsika tompoko lahy sy tompoko vavy misaotra sy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany raha tsy ahivona ny vaovao isan'ny songadina teo moa dia mikasika indrindra ny akony dinika savaranonando izay nitanterahany FFKM omaly izay mitaky ny isiny ny tetezamita tsy mitanila amin'ny atsy na ny aroa moa ireo voamiera hena nandray anjara tao anatiny izay akoatran'izay ihany koa dia niakatra tafakatra ho siviny ireo olona nilaza tamin'ny fomba ofisialy hilatsaka ho candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Misaotra mankasitraka toko lahy toko vavy mametraka ny velogno mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.